isan'ireo nanamarika ny asa sosialy nataony filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina ny fametrahana ny tsena mora ho fanampiana ny mpiarabelona. Anisan'ny tarana izany ny tao amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ny 20 oktobra 2024. Ireo entina ilain'ny mponina sy fampiasa andavanandro no natolotry ny filoha Andry Nirina Rajoelina ho an'ny sarababem-bahoaka nandritra io fotoana io. Fotoana izay nanampofoana indray ny fahafantaran'ireo filàn'ny vahoaka andavanandro ka manamaivana ny vesatra zakain'izy ireo isan'andro. No tsinjovina manokana ireo ray aman-dreny zokiolona no izy ireny manana ny anjara toerany eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Teny filamatra napetraka ny filoha Andry Nirina Rajoelina raha teo ny hoe ny fitiavana no lehibe indrindra ka nozarainy tamin'ireo ray aman-dreny ny fanombohana izany. Fitsinjovana ny malagasy rehetra no atanjon'ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina mba ho afaka hihinana araka ny tokony ho izy ny malagasy rehetra.